fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva no ionana aminao indray amin'ny alalana izao fahita lavitra sy ny fandaharana atao izao, koa dia manonatra ny fiadanany tompo ho aminao sy ny piombona amin'ny fandaharana rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra io, faly tokoa ny fonay satria mbola nomeno indray tombonandro pahavelomana ary dia mbola nahatratra indray ny voalohan'ny ty volana septambra alady voalohany ity, koa dia dera laza voninahitra natolotra ianao ry tompo, ary dia mangataka hatrany ny fitarihana avy amin'ny hery ny fanahy masina izahay ny ranao koa aneno andrakotra izao fotoana izao, ary ny voninahitra dia ho anao ray zanaka fanahy masina irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ry havana, ny teny izay hobanjintsika indray amin'ny tsy alady maraina ity sy fampaherezantsika dia izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 7, andininy 7 sy 9, ary dia hotoizantsika izany ao amin'ny Exodosy ihany toko 7 eo amin'ny andininy 4:40. Koa rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Vakina mifanesy ry ava-malala. Exodosy toko 7 andininy 7 sy 9 amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany no ny ataony mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony, dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebusita. Dia toizana ao amin'ny toko 7 ry havana eo amin'ny andininy 4:40, ary dia mbola amin'ny anaran'ny tompo hatrany no amakitsika izany. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka manda tsy andefa ny olona izy. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo, na ny fanompona mafy anerena ny mpiarabelona, na ny fampanompona ny hafa, izany hoe ny fanompona sahaza ny andevo, izany dia tsy fantatry ny olona tahaka ny Farao sy ny Egyptianina, tsy mba mahalala, tsy mba manompo ny Andriamanitry ny Baiboly, hanika tsy manam-pahendrena, tsy mba nahazo an-tsaina akory fa vahoakan'Andriamanitra nge ireto zanak'Israely ireto izay tena nampahoriany mafy tsisy tahaka an'izany. Ary rehefa ny vahoakany no ampahoriany fahavalo, dia tsy hoe mitaza mpotsiny tsy akory Andriamanitra, fa tena manana ry havana izay heveriny atao izy. Araka ny ten'Andriamanitra novakitsika teo, saingy izao fantaro ary tsarovy ry ava-malala fa manana ny fotoanany ihany koa Andriamanitra, ary mandeha amin'ny fotoana ny zavatra rehetra. Ry havana, asa ny tanan'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika, dia ahoana hoy ny teniny ao amin'ny bokin'ny Isaiah-paminany ao, ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany. Izany hoe tsy misy olona afaka manery an'Andriamanitra amin'izay tiany atao amin'ny zanany sy ny asan'ny tanany. Ary ny olona mahafantatra ry havana fa asan'ny tanan'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, anisan'ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely, dia inona no ataony? Manao tahaka ny zanak'Israely. Ary andonge ho jerentsika nataon'ny zanak'Israely rehefa tena nahatsiaro rano iry zareo fa ny aina tahaka ny andevo, nentina tahaka ny andevo, tsy mba nahatsiaro fahasambarana teto amin'ity tany ity, fa novesary ny ziogan'ny fanandevozan'ny Farao sy ny Egyptianina, dia inona ny nataony? Tsotra ny nataony ry havana, nitodika, nitodika tamin'Andriamanitra araka ny voasoratra eto amin'ity bokin'ny Exodosy ty ihany toko 2 eo amin'ny andininy 7:20, vakitsika izany amin'ny anaran'ny tompo. Ary tao anatin'izany andro maro zany dia maty mpanjakan'ny Egypta ary ny zanak'Israely, ny sento noho ny fanompony ka nitarahina.
ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony. 5 dia voalaza hoe ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. 5 ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Dia toy izany tokoa ry havana ny tokony ataontsika rehefa misy manjo, mangeja, mamatotra, eny manandevo. Rehefa misy na olona zany na rafitra zany na fampitahorana ary tsampatsika fa tsy mamela antsika iaina ao anaty filaminana, fiadanana, miteraka sorisory ary tena mangeja antsika hanika mahatonga antsika atsiaro fa taky ninona sika taky ny andevo dia fantatsika ny tokony atao mitodika amin'Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io tsarovy ry havana ary tenentsika eto amin'ity fandaran'ity foana fa manana sofina miaino izy, manana tanany izay afaka injina izy. Ahoana hoe ny voalaza amin'ny Isaia mpaminany 5:2 amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tanany Jehova tsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Ary ahoana hoe nytony fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo aminy ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany hoe ny mpaminany Isaia ka tsy miaino izy. Efa hitantsika tamin'ny heriny zany ry havana. Andriamanitra mandrea ny Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona. Raha tsy hoe anga tsy mino lay olona fa namboarin'Andriamanitra araka ny endriny fa mety mieritreritra izy sanatria hoe babakoto, gidro, rajako zany no heveriny farazambeny. Fa ny olona rehetra mino fa noharian'Andriamanitra araka ny endriny izy dia afaka mitodika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana tsy miodina ary mamaly vavaka rehefa tena tafaray aminy isika araka ny bokin'ny Isaia mpaminany novakitsika teo. Teto ary dia nahatsiaro ny fanekena araka ny vakitsika teo ihany koa, fanekena nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra. Ary fantatsika fa isika mpino kristianina dia taranak'i Abrahama ihany koa rain'ny mpino. Ary ny olona tahaka ny Farao izay mitady hangeja hamatotra ny zanak'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mahita raharaha, ataon'Andriamanitra mahita faisana. Tsy diso itsika raha miteny fa nylalaovin'Andriamanitra mihitsy angery Farao sy ny Egyptianina. Farao nihevitra fa hoe izy ny tompon'ny fahefana ary nihevitra fa ho andevony mandrakizay foana ny zanak'Israely, fa rehefa nitaraina ny zanak'Israely dia nidin'Andriamanitra, niditra antsehitr'Andriamanitra. Fa ny zavatra ray faharoa koa izay tokony tsy adonointsika dia izao. Aoka hiala amin'ny fanompona andriamanikafa aloha isika, fa rehefa izay vao afaka mamonjy antsika Andriamanitra. Aoka ho fantatsika fa manana ny fotoanany ihany koa Andriamanitra. Ary io ny tena zava-dehibe. Hitanao, rehefa jerentsika ny tenin'Andriamanitra sy ny zava-misy maneran-tany, tsy eto Madagasikara ihany dia hitantsika fa manana ny fotoanany Andriamanitra amin'inona ohatra? Amin'ny fanafahana ny firenena voazanaka tamin'ny fotoan'andro. Tadidinao angamba fantatrao fa tamin'ny fotoana 790 marina tokoa fa nisy fihetsehana maro ho an'ny mponina taty Afrika moa, fa izany natao hoe fotoanan'Andriamanitra ry havana. Ary ny mpanoratra ny bokin'ny mpitoriteny moa ao amin'ny toko 7 ao amin'ny 9 ao dia nanoratra mazava fa ny zavatra rehetra ozy dia manana ny fotoanany avokoa. Azon'Andriamanitra natao tsara nge namoaka ny zanak'Israely fa tsy nampijanona azy ireo nandritra n'inona 300 taona tany Egypta, kanefa tsy nataon'Andriamanitra izany. Inona no antony ianao? Manana ny fotoanany Andriamanitra. Fa ny anjarako, ny anjaranao, ny anjarantsika dia izao, miandry isika, miandry amin'ny pahatoniana, miandry amin'ny paharetana, miandry amin'ny finoana ihany koa, fa tsy maintsy ho avy ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny, anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany, ny voninahiny. Isika nge ry hava-malala izao ka babo eto amin'ny firenentsika. Asana hoe toy ny babo na tena babo, eny tena babo. Aiza ka isika malagasy indray no tompony mangatakatony
saika amin'inona amin'ny zavatra rehetra kanefa nge antsika i Madagasikara tany razantsika nge ity nosy mahafinaritra men'Andriamanitra ho antsika kanefa aniza avokoa mba jereo ry havana ary fantatrao angediny io aniza avokoa ny ankamaroan'ny arena ny men'Andriamanitra hitantsika eto amin'ity nosin-drazantsika ity moa tsy ny vahiny ny tena mitavana sy manjaka amin'ireny arena voajanahary ireny anisan'izany nina ho ianao ny Ilze Pars na ny nosy malagasy zay tena any Madagasikara any vahoaka malagasy any firenena malagasy ry havana inona ary no atao aoka iverina aloha itsika andinika tsara voalaza ihany koa ao amin'ny bokyny Deutéronomie ao Deutéronomie toko 7:20 ary betsaka moa no efa mahitsy anjerana izy io ary ny ray manontolo rehefa vakitsika dia inona no hitantsika ao fitanisana lava be inona sinona fitahina sy ozona eny ny fisitrahana fitahinana fianjadin'ny ozona amin'ny firenena iray dia arakaraka ny fankatoavany an'Andriamanitra na ny fandikany ny sitrapon'Andriamanitra ary izao ry havana ny fahendrena faharoa ampianarin'Andriamanitra antsika izay efa fantatsika fa tsara ampatsiahivina mandra-piandry dia manana zay asa ampanaoviny antsika kristiana antsika fiangonana ny tompo maninona manambara ny famonjena nataon'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mampiditra ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mitory fibebana mampibebaka ny olona mitory ina ihany koa fifankatiavana manaparitaka ny filazantsara eny miasa amin'ny tahotra sy ovitra ary koa mifampahery mifampivavaka maneho atrany fa velona ny Andriamanitra tompoitsika mahery ny Andriamanitra tompoitsika ary manafaka izy ary indrindra koa manana ny fotoanany izy eo ampiandrasana ny fotoanan'Andriamanitra dia tokony ninona hoe isika fiangonana kristianina isika mpino kristianina ifanatona hiray ny mpino kristianina miray fo miray saina miray hevitra miray fitiavana fa izany indrindra no tena ankasitran'Andriamanitra ary moa tsy izany tokoa va no vavaka nataony Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 7:10 ry havana mety efa te hamonjy antsika nge Andriamanitra fa mbola tsy mahay mibebaka sika mbola misy hevitra ho isika mampisaraka amin'Andriamanitra misy fahotana zany mampiafina ny tavany hanika tsy miaino izy kanefa ny tanan Jehovah averina indray tsy foy fa mahavonjy ny sofiny tsy lalidalovana fahamahare eo ampiandrasana ary dia taomina isika hanao asa tsara vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra hoy ny voasoratra ary asa tsy tarika fanamelona fa ankasitrahan'Andriamanitra tsarovy ry havana fa samy mbola ho tsaraina amin'ny asany avy ny olona tsirairay amin'ny fotoanandro ary tamin'ny fotoanandro Jesosy Kristy rehefa nampianatra ny mpianany dia nitaona azy ireo mandrakariva hibanjina ihany koa ninona ny zavaboary sy ny fotoana rehetra satria nahaterahan'i Jesosy zao dia fotoanan'Andriamanitra tahaka nahaterahako nahaterahanao ihany koa ny fotoana nanambadiny ny olona tsirairay fotoanan'Andriamanitra zany tamin'ny fotoanandro hoy ny voasoratra dia manana arak'izany fotoanany ny tompo fa izany tsy fantatro ry farao zany ary tsy manana ny zanak'Israely zany dia tsy mba nanana fotoana mihitsy ialana sasatra fa ny vahaolana hitan'ny farao moa ny amin'ny hoe mila mpanompo izy ireo dia ny nanao taingimbozina mihitsy ireo zanak'Israely tsy afa-nikofoka ireo averina indray satria vahoaka n'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nitarahina tamin'Andriamanitra ankany amin'iza tokoa moa isika rehefa malala ao amin'ny tompo Andriamanitra irery ihany izy irery ihany no afaka mamonjy antsika izy no miaino ny taraina ary tsy sanatria hoe ny farao na ny Egyptianina tsy satana na Lucifera tsy ny manam-pahefana akory aza tsy ny fanjakana na ny mpitondra fanjakana fa tsy ny mpitondra fivavahana ihany koa fa Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina irery ihany
izy ny tompony hery ary izy no tompony teny farany. Andriamanitra ho isika no tompony teny farany, tompony hery sy ny fahefanatra any an-danitra sy ety an-tany. Aiza ho aiza ry havana ny fahafantarantsika vahoaka malagasy ny heriny io Andriamanitra io. Ny heriny entiny manafaka antsika satria moa tsy voasoratra fa raha ny zanak'Andriamanitra izay Andriamanitra ihany, raha ny zanaka no hanafaka antsika dia ho afaka tokoa isika. Hanafaka sy manafaka amin'inona moa zany aloha? Ny olona tsirairay, ny ankonana, ny fianakaviana, ny firenena. Ary hanafaka amin'inona ho isika? Amin'izay rehetra mbola mamatotra ny fo, ny saina, ny fanahy, toy ny inona zany? Toy ny fitiavan-tena ka tsy mba haizantsika mijery ny hafa. Amin'ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra, amin'ny fitiavam-pahefana ka mahatonga antsika ho azon'ny fakapanahy dia manao inona? Manao didiko fe lehibe. Didika nefa raha ny marina dia an'Andriamanitra nge ny fahefana. Manafaka amin'inona ihany koa? Manafaka amin'ny aretina. Amin'ny fatoran'ny fahafatesana faharoa dia ninona moa io? Ny fiainan-tsita io, ny fandehanana any amin'ny cielo io. Ry havana, raha mino tokoa isika fa manana ny fotoanany Andriamanitra dia aoka ary isika hanana faharetana, aoka aninona ihany koa hahery hivavaka araka ny tena nataon'i Jesosy Kristy hoe fa tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Luka 7:20 moa no ny tenenany ihany io. Dia maninona ihany koa isika mitory ny filazantsara ary mamaky, mandinika, mianatra izany tenin'Andriamanitra izay ilaina ho zaraina izany. Mifampivavaka ihany koa ho ny tenin'ny apôstôly Jakoba satria ahoana ho izy? Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Marina zany hoe no amarinina maimaimpona no ny finoanany Jesosy Kristy. Ry havana, tsy fantatry farao fa Andriamanitra nge ka manana ny fotoanany ary manafaka amin'ny fotoanany ary amin'ny fombany ihany koa. Ary rehefa nitaraina ny olona dia sady ny aino Andriamanitra fa tsy hoe ny aino fotsiny izy fa ngavitan'izany ihany efa nisy mihitsy ny mpanompo izay efa nomaniny. Koa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia notendreny iza fantatrao Mosesy hanavitra ny zanak'Israely hivoaka hiala tany amin'ny tany Egipta, nantsoiny Mosesy izay efa nomaniny hanafaka ny vahoaka tamin'ny fanandevozan'ny Farao sy ny Egiptianina. Mosesy, ilay mpaminany lehibe izay navotan'Andriamanitra tamin'ny fomban'izy Andriamanitra, fomba mahagaga hanika tsy niara maty tamin'ireo zazalahy Hebreo vao teraka. Ry havana, hoy Jehovahandriamanitra raha miteny ao am-bokin'ny Isaia mpaminany 5:50 eo amin'ny andininy 9 sy 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehova. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fievitro noho ny fievitrareo. Amen. Fantatsika ny fomba mampitolagaga ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely raha andalana ho any tany Kanana izy ireo. Ny herin'Andriamanitra, ny Andriamanitra ny Baiboly, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ve? Ny heriny, hery miavaka, hery tsy haitohaina, tsy misy fandraisana amin'ny hoe herin'olombelona na fahaizana mampahalalana takatra ny sain'olombelona na herin'ny volan'ny olombelona. Rehefa tena miditra antsetra Andriamanitra amin'ny fotoanany izay mety tsy ampoiziny maro dia zavatra mahatalanjona mampitolagaga foana ry havana no miseho. Noho izany aokaritsika hanana faharetana fahatokiana andeha amin'ny fahendrena, hanana fahendrem-panahy mba tsy hanaonao foana tahaka an'izy moa tadidinao, tahaka ny Sara vadin'ny Abrahama, ka rehefa nandeha ny fotoana sy ny fandimby ny taona ka tsy niteraka izy dia inona nataony? Natosiny tany amin'ny mpanompo-vavy ny Agara, i Abrahama niteraka ny Israely, i Ismaela, dia fantatsika ny fahavoazana makadiry nateraka izany ary mbola miatra amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izany ry hava-malala. Rehefa nandeha ary any zanak'Israely dia afaka namakivaky ny tany efitra ary tsy diso anjara fantatsika, tsy diso anjara sakafo tamin'ny alalan'inona? Ny mana, ny papelika, tsy diso anjara rano fisotro ihany koa tamin'ny alalan'ny rano no iboiboika avy tamin'ny vatolampy.
eny ry havana rehefa tety an-tany jesosy ka nampahorian'ny fanahy maloto ny olona maro ny fanena tamina nangataka no afany dia afaka avokoa ary dia naniraka antsika fiangonana izy hanohy ny asany ny vahoaka an'Andriamanitra ve ry havana tena fahan'Andriamanitra inona moa no antony mba haneo fa izy Andriamanitra no tompony fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany any ambanin'ny ranomasina sy ny sisa Andriamanitra irery manana izany fahefana sy hery manafaka amin'izay mety mamatopatotra ny fiainany zanak'olombelona manafaka amin'ny fahotana ary rehefa afaka ny olona dia irahan'Andriamanitra hijoro vavolombelona fa velona ny Andriamanitra mpanafaka azy fitiavana izy ary mahery izy eny ry hava-malala raha miverina isika amin'ny dian'ny vahoaka Israelita ho any amin'ny tany Kanana dia mahafantatra fa maro ireo olona azo ny fimonomononana maro ireo olona zay tsy nankasitrahan'Andriamanitra noho izany maro koa ireo tsy nino fa hoe ho tonga any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely nampanantenen'Andriamanitra kanefa nandeha vokany Kaleba sy Josua ihany no tafiditra tao amin'ny tany Kanana tamin'ireo vahoaka niara-niainga avy tany Egipta ry hava-malala engane izao sy anao mba ho tahaka ny Josua sy Kaleba ka mba ho vavolombelona anaty maso ny fidiran'ny Madagasikara ao amin'ny tany Kanana izany hoe ho vavolombelona ny fisandratany ity firenena malagasy ity ary ho tanteraketo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany ho tanteraka dia anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amen hivavaka isika Tompo Andriamanitra eo mankasitraka anao indrindra ny amin'ny teninao maneo tokoa aminay fa Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ianao Andriamanitra fitiavana manafaka ianao Andriamanitra manana ny fotoananao ianao ary Andriamanitra mampianatra anay atoky hanana faharetana sy finoana ianao ary dia matoky izahay fa ho avy tokoa ny fotoana hanafana ho tanteraka an'ity tanindraza malalana ity ary dia ho lohany fa tsy ho rambony ho ambony fa tsy ho ambany satria efa niverina tanteraka aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia tolotra ianao ny dera sy ny voninahitra ry tompo tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen ry havana tapitra indray ary ny fotoanantsika manao velomanao tahin'ny tompo ary dia afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena